Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manam-pahendrena anankiray manao hoe raha nampidirina siramamy ao anatin'ny dite anankiray nefa tsy noharokarohanao izany dia mijanona mangidy ihany ilay dite. Tsy midika nefa n'izany hoe tsy misy siramamy ao anatin'izany dite izany fa nadininao ny nikarokaroka an'izany dite izany. Ka zay nahatonga azy nijanona nangidy fa tsy hoe tsy misy siramamy. Mitovy amin'izany ihany koa ny fiainantsika eto ambony tany. Tsy midika nefa n'izany fa hoe tsy misy hamamiana ny fiainana, tsy misy siramamy ny fiainana, tsy misy fahasambarana ny fiainana, tsy misy fiadanana ny fiainana. Fa ianao no tsy namadibadika ilay fiainana sy nikarokaroka ilay siramamy ny fiainana mba hahatonga ny fiainana ho mamy, ho tsara ary feno fiadanana. Noho izany, raha tianao ho mamy, ho tsara, ho feno fiadanana ny fiainanao, dia tadiavo aiza le siramamy mampamamy ny fiainanao. Karokarohy ilay siramamy mampamamy ny fiainanao. Ary miezana eo amin'ny fiainana fa aza manao ararizato am-pandriana, aza mipetra-potsiny, aza miandro amasaka roso, aza miandro ny olon-kafa andeha hikarokaroka ilay siramamy ka hampisotranao ilay dite mamy. Fa tsy misy olona eto ambony tany handeha hanampy anao nefa anao tompony aza tsy miova na tsy miezaka. Eny fa hatramin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny teny ao anatin'ny Qur'an manao hoe inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tompo Allah dia tsy manova ny vahoaka anankiray, tsy manova ny olona anankiray raha tsy izy tenany no tapa-kevitra miova, miezaka ary tompo Allah zay vao manampy azy amin'izany fiezahany zany ary manova ny fiainany ho any amin'ny tsaratsara kokoa.